Alakamisy fahasivy amby roapolo ny volana oktobra roapolo sy roa arivo mamerina ny araba toko lahy sy toko vavy tonga soa indray ato anatin'ny famparalam-baovao ny Real News ny vaovao marina ary manasa antsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Andeha ary aloha arantsika ireo lohateny-baovao. Olona dimy no naratra ny hividanany trano teny amin'ny Arkady Analakely, misy ny foibe ny OFNAC, Office National des Arts androany. Efa tsy nampiasaina ela io toeran'io ary anatin'ny fanamboarana no nitranga ny firodonana. Tsy olana intsona ny fahasanamam-bahoaka ny coronavirus amin'izao, ho ny ministry ny fahasalamana androany. Olona valo tamin'ireo mpandeha 527 tonga avy any La Réunion sy Paris no nitondra io tsy mikaretina coronavirus io tamin'ny sidina tonga ny farany herinandro teo. Tsy maintsy hanao fitetezam-paritra amin'ny toerana rehetra izay notsidihan'ny filoham-pirenena ny vondrona panorama ka ny fianarantsoa no andehanan'izy ireo taoriana Ambatondrazaka raha ny nambaran'izy ireo androany. Tsy maintsy hanao famiriam-bahoaka mihoatra ny 900 toy ny ataon'ny filoham-pirenena koa izy ireo ho ny mpitondra teny ity vondrona mpanao politika ity androany. Ranomaso ny andreo rem-pianakaviana very hevitra tsy manan-kale izay noravana trano manodidina ny kianjan'ny barikadiny Toamasina androany. Tsy maintsy hirosoana ny fandravana ireo foto-drafitrasa rehetra manodidina ny kianja mba ahafahana manaraka ny fenitra ahazoana mandray lalao miverina eo amin'ny Barias ny Elefantany Côte d'Ivoire amin'ny fifanitsanana fiadiana ny tompon-daka ny Afrika 2020 sy 2020 izay ho tanterahana ny 17 Novambra ao avy izao ho ny ben'ny tanàna ny Toamasina. Idirantsika avy hatrany ary ireo antsipriam-baovao. Niotsaka ny trano izay nisy ny foibe ny OFNAC na ny Office National misahana ny kanto teo amin'ny Arkady Analakely androany tampoka ho an'ireo mpiasa misa 420 izay nanao ny asa fanarenana ny fisehoan'ny firodonana io raha nambarany mpiambina ity toerana ity. Tsy nisy niomanana izy ireo ka antony nahataraiky ny mpiasa izay miisa 5 tao anatiny io trano io. Naratra moa ireo olona 5 ireo raha nitatitra azo teny antoerana. Efa tao anatin'ny herinandro maromaro no nanaovana ny fanamboarana an'ity foibe ny OFNAC ity mba hialana amin'ny loza mety hitranga ho ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Tozo rabe faritra eo amin'ny sariny lanitra Samelsan. Ny famonjena ny famoahana ireo mpiasa izay mbola tavela tao anatiny trano niotsaka teo amin'ny OFNAC Analakely ireo androany tokony ho tamin'ny 1 sy sasany atoandro. Vetivety ihany dia tonga teny antoerana ny mpamonjy voina ny sikotra ireo rehetra izay mbola tavela tao anatin'ny trano. Rehefa tavavoaka avokoa nefa ireo naratra, nisy ny olona iray tonga teny antoerana izay laza fa mbola misy tavela ao anatin'ny trano miotsaka. Efa tavavoaka avokoa nefa ireo maratra tamin'io fotoan'io ho ny sampany mpamonjy voina sy ny lehibe ny fanamboarana ny asa teny antoerana. Akanjo laotsy ahoana? Akanjo sakoa mbola dinao ny akanjo. Panasian-dobango dia safaka. Efa roapolo ny olona tao dia dia 5 naratra zay. Saika ireo mpiasa ny asa tao ambany rihana ireo voatsindry ireo raha ny nambara ny mpiasa teny antoerana. Tsy nisy ny fotoana niomanana nivoaka ho ity mpiasa iray ity ka izay no nahatonga ireo namany naratra. Tsy zavatra fantatro fa ndrodana dia nitsoka fa tsy afa-tsisy azo natao. Zay vao aingana mihitsy vao tababolana ngamba fa zareo nanomboka ny tsaika. Tsoka nisy nanjo vonjeo dia nitsoka no naino ny doboka. Naratra be mihitsy tena naratra. Dimy naratra dia ny ray moa zany tena vomafy farany teo. Nahitako anazy naratra tena naritako mafy tao aloha anankiroa no nitako voaka teo tena naratra be ndray tapaka ny tanany dia ndray maratra potika ny vatandray manontolo. Dia anankifiry no efa firy ny isanareo ny asa tao anatiny tao? Nisy an'ela izany maromaro ohatra ny 20 zany.
eo amin'ny roapolo angambany izay raha nambarany mpiambina teny amin'ny ivitoeran'ny OFNAC fa efa tsy nisy nanampoany firodanana izy ireo na dia nisy aza ny asa natao tao an-toerana. Mipokala izy dia avy any nandositra nena varatra dia tireko vontazana dia tireko efa nirodana latsaka ilay izy dia mivoaka tsikelikely avany ilay gazana igny. Izy zany misy efitra ambony zay ao fa tray dio izy io misy midradana dia miakatra dia mbola misy miakatra dia nrodana zany levana ambony dia zareo mpandrary vy manao le dalina tambany dia nrodana levana ambony dia nikibaka vy io dia nisy tery tao izy taraiky tao dia le banderola zay tiany atao tazako hoe tena naratra aloha nitariery tsy fantako le olona tamborona be dia tsy natahana ntsony tonga an'izy nijery raha mety efa nalemy le hazo malemy le hazo any ambony dia nilatsaka mety hoe efa boboka zany le hazo satria izy io atsarainy dia boboka le hazo dia nilatsaka dia taraiky tao zala. Fiara iray nipetraka nanodidina teny an-toerana ihany koa no vaky fitaratra noho ny fivitian'ny biriky tamin'io fiotsahana io. Niezaky ny nandrodana ny rindrina ambony atahorana ny anjera ihany koa ny mpamonjy vonina androany. Ny fampitambavao avy amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina kosa ny maraina teo ihany no nilaza fa efatra ireo mpiasa naratra no ity fiotsahana ity. Efa tsy nisy atahorana ihany koa ny ain'ireo mpiasa ireo hoy ny fanambarana. Fahafananan'ny komina Ambonivohitra Toamasina Madio ny hippodrome barikadimy izay mirefy 420 hektara ka tsy manana zo tokony hipetraka eo ny olona ho ny ben'ny tanàna ny Toamasina nandritra ny fandravana ny trano manodidina ny kianjan'ny barikadimy androany. Tsy maintsy nirosona ny fandravana ireo foto-drafitrasa izay manodidina ny kianja ireo satria tsy niemitra hatreto ny daty ny 17 novambra anatanterahana ny lalao miverina amin'ny fifanitsana ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny taona 2024 izay ho atao ao amin'ny kianja io ho ny ben'ny tanàna. Ny fandravana ny trano malona ny vavahady be fidirana moa no natomboka voalohany androany ary mbola hitohy rahampitso ho ny ben'ny tanàna. Elederos Real TV Toamasina no mitondra ny vaovao. Andranomasina no nialany ireo mponina manodidina ny kianjan'ny barikadimy Toamasina izay noravana trano androany. Ity kianja ity izay andray ny lalao miverina eo amin'ny Bariasy ny Elefanta ny Côte d'Ivoire amin'ny fifanitsanana fiadiana ny tompon-daka ny Afrika 2024 izay ho tanterahana ny 17 novambra ao avy izao raha tsy misy ny fiovana. Tsy mahita lalan-kale ireto renim-pianakaviana ka miantso vonjy amin'ny mpitondra fanjakana. Potka sana mnakwenda yeye matufilwe potka zaza ulti salama nado wala please takwa hapo sita naisa ifundana vunjaza yeye matufilwe mzo amzaura zala kanisa masda tizede zana tozalewane itundala zafa zafa karawulna munul ze vunjaza yeye na manisu mavenda mtanante Tsisy tany andianana zay satria nagnano zany tonga takety président Yandry nagnano hoe karakory zay dia nagnano izy hoe ahoziny tsisy fangalana fa fanatsarana ny atao dia natoky an'iny zay dia nagnamboatra dia ny vita dia amin'izao zany zareo mizaka nefa kany mbola mimpagnantso any be ny tanàna sy izy ty gouverneur zao tsisy fagnantsovana zany satria zareo nangala miteny zany zay tamin'jareo hoe nagnino nareo nangala ny bazary kakazo nafindranareo zareo namenareo toerana sady namenareo toerana zareo namenareo tomobila ny tanterana entana ary zay oeza. Tsy maintsy hirosona ny fandravana ireo foto-drafitrasa rehetra manodidina ny kianja satria miankina amin'ny fanarahana ny fenitra no ahazona ny lalao iraisam-pirenena rehetra izay ho atao eto Madagasikara ho ny ben'ny tanàna ny Toamasina. Fananan'ny komina Ambonivohitra Toamasina Madio rahateo ny hippodrome barikadimy izay mirefy 420 hektara ka tsy manana zo tokony hipetraka eo ny olona ho ny ben'ny tanàna. Ka eo anatrehan'izay zany dia tsy maintsy miroso amin'ny fanalana ireo olona rehetra izay manana foto-drafitrasa ao anatin'ny alignement n'ilay fanatrarana izay fenitra tokony ilaina iraisam-pirenena izay. Ny antony anaovana an'izay dia tsotra be satria ho fitandronan'ny filaminana, fitandronan'ny
fandriam-pahalemana rehetra ho an'ireo mpijery baolina, ny mpanao baolina, ny arbitre sy ny rehetrarehetra izay ao anatin'io stade io amin'io fotoana io zany, amin'izay fotoana rehetra anaovantsika match international dia mila kosa tontolo izay azo lazaina hoe tokony indrindra ity ivelany zany dia efa nisy ny alignement izay nojerena ny ireo olona izay nalana trano moa dia ny solon-tenan'izy ireo fa ny fampiresaka efa tany amin'ny volana février tany zahay no nanomboka nandefa taratasy fampilazana dia niditra ny confinement dia niato kely zany zavatra zany dia zao indray ho avy ilay match ny Barea zany dia tsy maintsy miroso amin'izany tsika na tiatsika na tsy tiatsika. Tsy mbola tara hoy ny ben'ny tanàna ny Toamasina raha toa ka izao vao miroso amin'ny fandravana ireo trano manodidina ny kianja noho ny fisian'ny fotoan-tsarotra no lalovana teto Toamasina. Mangataka ny anemorana ny lalao baolina kitra izay tokony ataon'ny Barea any Abidjan sy ny lalao miverina eto Madagasikara ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Mpilalao 70 amin'ny Barea ny Madagasikara mantsy no tavela any Eropa ka tsy mety ho tafa manoatra ireo mpakafy baolina kitra hoy Odon Marius Randrianaina izay mpamakafaka ara-panatanjahantena. Aina tsy ho voatazana ilay daty 12 Novambra sy ny 17 ny volana Novambra iatrehan'ny Barea amin'ny fiadinany amboarany baolina kitra eto Afrika. Ny Confédération baolina kitra eto Afrika nefa no tompony teny farany raha ny fanazavana nataon'ny mpamakafaka ara-panatanjahantena. Ny vory teny Ivandry niaraka tamin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny Fédération baolina kitra teny Ivandry io maraina io ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Piskaranjala sy tokony anarandrianjatovo. Ny savoritaka tao anatin'ny fotoana fohy ireo lamba efa tsara petraka amin'ny fanomanana lalao ifantsana amin'ny Cannes taorinina mpahafantaran'ny Frantsa ny andiny indray sistany hoy Odon Randrianaina io tolakandro. Mpilalao ny Barea 70 no tavelan'ny Frantsa ary mety tsy ho afaka hiatrika ny lalao ifanandrinana amin'ny Côte d'Ivoire amin'ny 12 Novambra izao raha ny fanahiny. Toraka izany ihany koa ny lalao miverina amin'ny 17 Novambra izay tokony atao any amin'ny kianjan'ny Barikatiny Toamasina raha ny fanazavana voaray. Ny famory Senika Ondo teny Ivandry niaraka tamin'ireo mpanapakahatra eo anivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra rak'izany ny mpanazatra ny ekipan'ny Barea. Taorin'izay no namoaka filazana tao amin'ny pejy Facebook ny Nicolas Dupuis ary nangataka ny fanemorana ireo lalao roa ireo. Tsy azo itovira ny fanemorana io hoy Odon Randrianaina. Donc sarotra be ny anantenantsika hoe ho tafavoaka ireo mpilalao ireo. Anisan'izany moa ny any ny Hermetanira moa zany tsy afaka mivoaka ihany koa. Dia nary Yamada sy ry Carolis voakasin'izany ihany koa. Sy ny Barea ihany any an-tratrany io fa na zareo Elefanta ny azy presque ao France daholo koa ny azy milalao dia misy ny any Angleterre. Manina raha andefasana avion spécial ohatran'izay tsy any mihitsy ny le olana tsy resaka faly avion mihitsy tsy afaka miainga avy any Eropa zany mandeha aty Afrika. Ilaza moa ity mpamakafaka ara-panatanjahantena ity fa alohan'ny faranty herinandro ity no mety ho fantatra ny fanapahan-kevitry ny CAF na ny Confédération ny baolina kitra eto Afrika mahakasika ny lalao. Ovahiny ny fandarana l'invité du jour any Wal fa 7 ny volana Oktobra taona 2024 mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efa nialina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamato Tahiry Sambehafa PCA eo anivony Madaomby iresaresaka mahakasika ny tontolon'ny fandarana omby eto Madagasikara, ny olana sy ny vahaolana atolotry ny Madaomby anasananao ary anaraka izany. Andriamato Tahiry Sambehafa indray araka izany ovahiny Gasikara Fenso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour varantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Fahotoizantsika eo amin'ny vaovao politika kosa izay fampahalalam-baovao izay tsy misy intsony ny famerana ny famiriam-bahoaka tsy eotra ny 200 satria mamory olona mihoatra ny 200 ny filoham-pirenena amin'ny fitetezam-paritra ataony hoy ny vondron'ny panorama androany. Iroso amin'ny hetsika fitetezam-paritra misesy sy
famiriam-bahoaka ity vondro ny mpanao politika ity manomboka izao raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Nampahafantarana nanomboka androany teny amin'ny fobe toerany HVM teny Andraharo ny firafitry ny birao izay mpitarika ny vondrona panorama izay ahitana atoko politika miisa 7. Tozy Rabefatra no mitondra ny vaovao eo amin'ny sariny Lantora Samuelson. Ny faritany Fianaratsoa indray no anohizina ny fitetezam-paritra ataon'ireo mpanao politika sy ny parlementaire ao anatin'ny vondrona panorama amin'ny farany herinandro izao. Misy ny fitsidiam-paritra efa natao ny ainga tany Tomasina, tany Mahajanga, tany Ambatondrazaka ary amin'ny farany herinandro zao zany dia any Fianarantsoa. Ny antony dia tsotra ny hoe ny fampahafantarana ny olana sy ny tsy fitezan-draharaha ankapobeny hitantanana ny firenentsika. Fantatritsika hoe miresaka republiktsika dia misy mpitondra dikan'izany dia ny fanarahana ny lalàna velona sy manan-kery eto amin'ny tany sy firenena no fenotra tsy maintsy arahan'ny mpitondra mba hahafahana mahazo antoka fa mitodika makany amin'ny tombontsoa iombonana ny firenentsika malagasy. Dia izay ireo zany dia miaro amin'ny salahy nanomana hetsika anankiray izay atao any Fianaratsoa. Hoezahina ihany koa hoe Guy Maxime Maralaise Eno ny teto ireo faritra izay tsy dia ny filoham-pirenena no sady tsy misy intsony ny famerina ny famiriam-bahoaka olona 200 fotsiny. Ny vondron'ny panorama efa niteny ombenombeno hoe ny ataon'ny fitondrana dia ataon'ny mpanohitra. Ka nanao izy tany Ambatondrazaka dia nanao zay tany Ambatondrazaka. Tsy mipetraka tsony ny fepetra hoe 200 ny famondronan'olona satria ny ohatran'izany nataon'ny filohan'ny republika, ny ohatran'izany ihany koa no nataon'ny mpanohitra. Efa tafapetraka ny firaisan-kinan'ireo mpanao politika ao anatin'ny vondron'ny panorama hoy Arinay Vora Samuel. Ao anatin'ny groupe panorama zay misy karazana toko maro samy manana ny pratikany, misy efa nitondra fanjakana, misy tsy nitondra fanjakana, dia samy miara-manaiky fa ampifandeferana ny am-po manokana fa hiara-nova ny fitantanana raha-mpanjakana rehetra manontolo mihitsy ary amiandraikitra n'izany vahoaka tompony izany. Noho izany dia mampafantatra anareo zahay fa anisan'ny lehibe ny serasera sy ny fivoahan'ny vaovao fitandram-panjakana. Tsy ao fitondrano zahay ary tsy mitondra nefa mahalala fa tokony fantatra ny vahoaka daholo ny vaovao rehetra manontolo ny sy iainany. Miisa 7 hatreto ny isan'ireo antoko mpikambana ao anatin'ny vondrona panorama miara-misa lay amin'ny fanatanterahana ny hetsika famiriam-bahoaka iarana amin'ireo parlementaire Perinasa raha ny nambaran'izy ireo. Isan'ny antoko mpikambana ao anatin'io antoko io ny HVM, ny TIM, ny MTS, ny TEZ ary ny antoko Kitana. Androany no niroso tamin'ny fivoriam-be voalohany nametrahana ny mpitarika ny komisiona sy ny fandrindrana ireo mpanao politika ao anatin'ny vondrona panorama ireo. Tsy tokony hafangaro ny fankasitrahana na ny prime omena ireo mpitsabo sy ny tambikarama na ny indemnité de réquisition izay zon'ny mpitsabo fa rita ny lalàna noho ny fanageazana tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana ho ny filohan'ny sendika ny Paramed androany. Mbola tsy nisitraka na ariary aza tany tambikarama io ny mpitsabo izay tsy maintsy niasa nanomboka tamin'ny 1 ny volana Mars ka hatramin'ny androany ho ny sendika ny Paramed. Amin'ny fiandohan'ny volana Desambra izao no anatanteraka fivoriam-be ny Paramed manerana ny nosy ka ao anatin'izany no amaritana ny hetsika izay ho ataon'izy ireo raha toa ka tsy misy ny fahamalian'ny ministera io fitakiana io ho ny filohan'ny sendika androany. Tozy Rabefatra trany eo amin'ny sariny Lantora Samuelson. Mpitsabo mpanampy miisa 520 sy 7 manerana ny nosy no nisahana ny fitsaboana ny coronavirus nanomboka ny 20 Martsa hatramin'ny androany hoy ny sendika ny Paramed. Tsy mba afaka nanao fangatahana tsy niasa nanaka congé nefa ireo mpitsabo ireo no ny fanageazana na ny réquisition nataon'ny fanjakana tao anatin'ny fahamiana ara-pahasalamana hoy ny filohan'ny syndicat-ny Paramed. Hatreto nefa dia tsy mbola nisy ny fifampiresahana na ny fametrahana ny komity manokana isahana ny fandrindrana ny fanomezana tambikarama na ny indemnité de réquisition izay tokony nomena ireo mpitsabo ireo hoy ny syndicat-ny Paramed. Tsika ny atao hoe ny fanetanana amin'izao fotoana izao raha misy mampiaya dia manatona ny tobi-pahasalamana akaiky anao indrindra miasa ny amin'ny tobi-pahasalamana daholo zay réquisitionné daholo zay ary amin'izao vitsy dia vitsy angamba ny mahazo hoe afaka mandeha congé na manao autorisation d'absence satria ao anatina réquisition
ny réquisition nanomboka tamin'ny 20 mars hatramin'izao ora itenenana zao dia tsy mbola nahitsy zay arrêté satria arrêté no nanaovana réquisition dia tokony isy arrêté ihany koa ivoaka manafoana raha toaka efa foana zay réquisition zay hatramin'ny androany nefa dia mbola tsy foana le izy fa mbola manan-kery hatrany 3 alina ariary ka hatramin'ny 4 sy 3 alina ariary isan'andro isaky ny mpitsabo no tokony alohan'ny fitondram-panjakana amin'izy ireo raha ninambarany filohan'ny syndicat ny paramède androany tsy mbola nisy na ariary ary tsy mbola nisy mpiasa amin'ny fahasalamana na iray ary nisitraka n'ilay antsoina hoe indemnité de réquisition zavatra samihafa zany fa be dia be mampifangaro an'izy io amin'ny prime ny prime sy ny réquisition zavatra roa samihafa fa ny réquisition no araka ny lalàna fa ny prime dia faveur reny rehefa te ame izy manome tsy te ame izy tsy te reny nanao fivorim-be androany ireo mpitsabo mpanampy miasa ao amin'ny hôpitaly HGRA nentina nampahafantarana io hetsika fitakiana ny zon'izy ireo io amin'ny fiandohan'ny volana desambra kosa no anao fiaonam-be ireo mpitsabo mpanampy manerana ny nosy amaritana ny endriky ny fitakiana ho atao raha toa ka mbola tsy mahazo valiny izy ireo mandra-pahatonga n'izay fepotona izay eo amin'izay vaovao ny fahasalamana izay hatrano antsika anoizana ny fampalalam-baovao tsy olana intsony amin'ny fahasalamam-bahoaka ny coronavirus amin'izao ho ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny ariva teo faritra vitsy sisa no ahitana ny olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus amin'izao ka ny fandraisana andraikitra lehibe ataony tompon'andraikitra voatendry isaky ny faritra amin'ny fanaraha-maso sy ny fanarahana ny fepetra izay adina amin'ny coronavirus no amafisina etsakilany moho ny antso ny mpitsabo izay miandraikitra ny coronavirus ihany koa ny tenany anao ny asa amin'ny atsakany sy ny andavany eo ihany koa ny fanatsarana ny sehatra ny fitiliana amin'izao izay efa-jato isan'andro eo hony avy amin'ny DVSSER malala rakotiny irainy Priska Ranjala sy tokony elatra ny fiazatovo dia mbola tsy misy an'izany deuxième vague na firongatana faharoa izany ity coronavirus ity raha ny marina ankehitriny dia tsy olana tsony amin'ny fahasalamam-bahoaka zany raha eto Madagasikara fa reo tranga nelanelany eny zany no editsika mafy zany sisa ary zay mampatonga an'izay antso voalohany zay faharoa dia ho atsika mpiasa amin'ny fahasalamana zany atsika rehetra mihitsy amin'ny ankapobeny marina fa isika ny miaramila miara-miasa tamin'ny rehetra nazahoana fahombiazana nefa ao anatin'izany dia mila mitandrina isika ny amin'ny izay mety isin'ny tranga zany ary tokony mailo amin'izay tranga hita zany dia tsy maintsy manatsara ny fitiliana foana tsika ary mandray tanana ny tranga izay miseho rehetra izany olona 520 amin'izao no mitondra ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara tao anatiny 4 andro raha nitaritra avy amin'ny talimisana ny arety mifindra eo anivo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny maly fotsiny ny 720 ireo nitondra ny tsimikaretina coronavirus manerana ny nosy tamin'ny alalan'ny fitiliana misa 50 raha nitatitra azo avy amin'ny talimisana ny arety mifindra hatrany 70 kosa ireo trangio ny talata 17 oktobra raha toa ka olona 5 ho an'ny alatsinainy ary marary 5 vaovao ihany koa ny alahady 12 oktobra nisy fiakarana kely io taio toy ny fahitana tranga valo tamin'ireo 17 voatily ny talata 17 oktobra lasa teo mitoy isan'andro ny fitiliana izay atao amin'ireo olona manana IA no ny fahitana ny sosotra aretina coronavirus amin'izy ireo itsika zany raha voafehatsika ireo olona avy any ivelany ireo ohatran'izay izay azo antoka aloha hatreto hatramin'ny androany hoe ireo olona ireo mbola tsisy nandehandeha tany amin'ny olo-kafatra tsy fantatra zay sosietiny avy any zany dia mbola ataontsika hoe milamina aloha tsika tsy mieritreritra n'izany deuxième vague zany fa raha tsy mitandrina tsika zany hoe miditra fotsiny le olona dia tsy fantatra hoe avaiza ireny ny mety atahorana zany deuxième vague zany fa tsika efa vonina tsara matoa tsika nandray an'izay fepetra zay hoe atao fitiliana daholo zay tonga dia tsy ahatongavan'izany deuxième vague zany mihitsy eto amintsika nambarany ministera ny fahasalamam-bahoaka moa fa tsy ahina ny mety isiany coronavirus andihan'ny faharoa aloha eto Madagasikara raha ny toejava-misy amin'izao mbola tsy misy ihany koa na iray aza malagasy voan'ny coronavirus ka niverena ny aretina fanindroany
mpandeha niisa efatra avy amin'ny sidina nitondra olona niisa 720 sy 200 avy any Paris ary mpandeha miisa efatra hafa avy amin'ny sidina izay tonga avy any La Réunion ny alahady lasa teo no voamarina fa nitondra ny tsimbokaretina coronavirus raha ny fampitam-baovao voaray avy amin'ny talemsana ny fanaramaso ny arety mifindra na ny DVSSER androany. Saika tsy ahitana soratra aretina avokoa nefa ireo voatily fa marary ny coronavirus ireo. Nisy tamin'ireo marary ny safidy ny tsabotena any amin'ny hôpitaly tsy miankina ary ny ekena ny fangatan'izy ireo raha ny fampitam-baovao azo hatrany. Priska Ranjala sy tokony anarandrianjatovo. Nanomboka ny alahady 20 oktobra ny sidina manokana ho an'ireo rehetra tavela tany ivelany na ny roa teto tanindrazana no nahitana ireo olona izay voatily nitondra ny tsimbokaretina coronavirus. Miisa efatra ireo sidina izay hiditra teto Madagasikara ireo. Nisy kosa ireo tranga voamarina fa mitondra ny tsimbokaretina coronavirus ny savalo tamin'ny sidina ny alahady 20 oktobra io. Ny efatra tamin'ireo avy amin'ny sidina avy any Paris, raha toka avy amin'ny sidina avy any amin'ny nosy La Réunion ny efatra. Dia ireo olona ireo vao hita hoe pozitiva dia any amin'ny hotelin'ireo izy no raisin'ny ministera fahasalamana amin'ny ambulance. Zany hoe tsy makany an-tranony mihitsy zany fa ao amin'ny hotely izy dia direct any amin'ny hôpitaly mpandray azy. Ny hôpitalyntsika moa mandray azy daholo Anosiala, Andotapenaka, HGRB dia HGRA. Fa ny tena nandefasana andry zareo zao dia any amin'ny Anosiala sy Andotapenaka. Zay efa mpandray hatramin'izay any tranga Covid. Dia ireo olona ireo tonga dia mahazo ny traitement an'izany. Dia rehefa tapitra ny traitement dia hiaraky ny dokotera mitsabo eny efa vita tsara ny traitement le Covid dia azo antoka efa sitrana araka le nomen'ny OMS zany hoe famaritana le définition any hoe fahasitranana dia izay izy vao mody any an-tranony. Miboka 2 andro amin'ireo trano fandraisam-bahiny safidiny moa ireo mpandeha rehetra avy any ivelan'ireo miandry ny valy ny fitiliana. Avy hatrany kosa dia alefa manaraka fitsaboana amin'ny hôpitaly ireo voatily fa mitondra ny aretina coronavirus. Nisy ny taratasy nataon'ireo mpandeha tsirairay ahafahana manara-maso ny te-pahasalamany ho ny talemsana ny arety mifindra. Tsy ho 48 heures ny fivoaran'ny virus, mety hoe tao anatin'ny 48 heures izy négatif fa mety efa nisy virus hafa tao aminy dia izay le suivi. Zay le hoe lettre reo olona tonga eto manao lettre d'engagement koa. Efa misy engagement zany hoe na dia négatif ara ny testanao mody any an-trano ianao ka misy tranga hafahafa reto dia ity ny olona atsoinao, ity numéro atsoinao zany hoe miantso ny ministera fahasalamana izy dia raisina tanana aingana. Tsy maintsy manaraka ireo fepetra amin'ny tsy paritany coronavirus moa ireo mpandeha rehetra avy amin'ny zoro avy any ivelany ireo. Mbola misy ny sidina roa andrasana amin'ireo mpandeha avy any ivelany ireo mialohan'ny hikatonany sistany. Androany ny sidina iray ary nisy sabotsy raiky amin'ny 3 oktobra kosa ny sidina iray farany. Niverina ny epoka mandritra ny iray volana indray Frantsa manomboka rahampitso zoma fa 3 ny volana oktobra hatramin'ny voalohany volana desambra noho ny fianaky ny valanaretina coronavirus any an-toerana raha ny lahateny nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron alina. Tafiakatra avoroeny amin'ny tranganaretina nisy teo aloha mantsy ny fianaky ny coronavirus isan'andro ka isan'iny andraisana ifepetrio raha ny fanazavany. Tao anatin'ny 420 ora fotsiny no efa nisy 720 sy 500 ireo maty ny valanaretina ary nahatratra 3,000 mahery ny marary vaovao. Hatramin'ny 750 isanjato ny hôpitaly any an-toerana no feno marary izay efa forme grave ny ankamaroany. Ny antsiprian'izay. Tsy vahaolana ampy ahafahana misoroka ny filongatra ny valanaretina Covid-19 any Frantsa izay mitranga amin'izao fotoana izao. Ny fijanonana amin'ireo fepetra tsotra toy ny fanasana tanana sy ny fanaovana maska ary ny fanajana nelanelana 2 metatra ho ny filoha frantsay Emmanuel Macron androany fa tsy maintsy miroso amin'ny fihibohana tanteraka. Nambarany fa efa sakatratry ny coronavirus avokoa ny faritra rehetra ao Frantsa raha toka ny ampahany ny voa nandritry ny coronavirus andiany voalohany. Nambarany ihany koa aza fa tsy mijanona amin'ny olona marefo sy taizana aretina no tena voan'ny coronavirus amin'izao.
5.30 isanjaton'ny marary izy latsaka ny 20 taona avokoa. Nambarany filoha frantsay Emmanuel Macron ihany moa fa tsy nampozina ny firongatra ny valana retana toy izao izay natratra hatrany amin'ny 3 mahery ny marary isanandro ary tafiakatra mahery ny 200 ny maty. Alors quelle est à cette heure la situation de notre épidémie? Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipées. Le nombre de contaminations rapportées à la population a doublé en moins de 2 semaines. Hier, 527 de nos compatriotes sont décédés du Covid-19. Hier, nous avons dénombré près de 3000 personnes en réanimation, soit plus de la moitié des capacités nationales. À la différence de la première vague, l'ensemble des régions se trouve aujourd'hui au seuil d'alerte. Quelle est donc aujourd'hui la bonne stratégie à retenir? Confiner les plus âgés, les plus vulnérables, tester, alerter, protéger, augmenter les lits de réanimation. Aucune de ces solutions n'est suffisante en l'état actuel. Il faut aller plus loin. Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur 3 points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Ho an'ny fepetra anatin'ny 4 herinandro iboahany io moa ho an'ny Frantsa, mbola misokatra roa ny sekoly, saingy tsy maintsy maka ny taratasy fahazondalana mivezivezy ireo ray aman-dreny amin'ny fakana ny zanany. Mitohy ihany koa ny asa, saingy mitaky ny fangatahana fahazondalana amin'ny antota taratasy avy amin'ny orinasa tsirairay. Voarary etsakilan'izay ny fivorian'olona. Ankoatriny ao Frantsa, izay toerana ianahany koronavirus amin'izao, efa manomboka tafiditra amin'izay koronavirus andiany faharoa izay ihany koa ny ao Royaume-Uni, izay ahitana olona maty hatrany amin'ny 287 alina amin'izao. Eo ihany koa ny any Italia, izay efa nisy matin'ny koronavirus hatrany amin'ny 557 alina, ary ny any Espagne miisa 257 alina ny olona maty ny koronavirus. Endry hatrany Brésil sy Peroa aza efa manomboka ianahany valana retina koronavirus indray. Pisoloky iray no voafandriky ny mpivarotra fanaka tamin'ny antso atarby ka niala maina tamin'ity tranga pisolokina izay saika no tanterahany ity. Nambarany mpivarotra io fa fanaka mitetina 10 hetsy sy 10 tapitrisa ariary no saika hovidiny olona io, saingy tamin'ny alalan'ny fisolokina no nanatanterahany izany. Nalefa ny pisoloky tamin'ny alalan'ny vola amin'ny finday io vidiny tany io, saingy somesy no nalefa ny fatsin'ny vola. Miamahazo vahana moa ity trangana fisolokina amin'ny alalan'ny antso sy someso ity tatoato raha ny hita amin'ny alalan'ny fitarainana ao anatin'ny tambajotra Facebook. Nanao ny fanadihadiana i Priska Ranjalahy tokony ianatra ny Sanjatovo. Tijoko voajoko ka nisandoka mpivarotra fanaka tao amin'ny tambajotra sosialy ireo pisoloky, saingy ny alamaina ny maraina teo. Nanantsiana ny namandrika io mpanao ratsy io ny mpivarotra ka nandraikitra avetrany resaka izay ny fanaovan'izy ireo tamin'ny finday. Niantomboka tamin'ny fandraisana somaiso izay milaza fa naray vola 10 tapitrisa ariary saika natao vidina fanaka matsy ny resaka. Ny antso tao aorian'izay ny mpisandoka ho mpividy fa nioatra ny vola ka lasa manampitamby sy mifandresy lahatra ny tokony hamerenana ny 1 tapitrisa ariary. Nilaza ho tatra ihany ireo mpivarotra fanaka ka niezaka nanantona ireny toerana fisintonam-bola ireny. Ny tompona andraikitra tao amin'ity farany no nahatsikaritra vetrany fa soloko fotsiny ity fandefasam-bola ity ka natao dika mitovy amin'ireny somaiso manamarina ny fandraisana vola amina finday ireny. Nataon'ireo mpivarotra izay nahelan'ny resaka no ity pisoloko ny antoka ny fahanany intsona. Efa tany amin'ny 10 minitra faran'ny resaka izay ny fanaovan'izy ireo voatratra tamin'ny asa ratsy ny pisoloky. Dia ny antso zany izy hoe ividy salon izy fa ny vadiny any andafy zany dia izy no ividy fa ny vadiny nandefa vola fotsiny dia andefa avansa zany izy hoe ireserve an'ilay entany.
dia andefa vonsa eo amin'ny 5 millions de francs eo zany izy ozy izy dia alefa soara le izy fa miandry zay ozy izy miandry zay dia nalefa an'le izy dia nijerenay le izy 5 millions d'ariary le izy dia taitra be zany zay dra solo jerentsika ty numéro ty dia 5 millions d'ariary le izy 5 millions 550 ariary ampiny frais ozy izy dia ato nefa ny daty 20/10/2020 le izy dia hoe izy cash zay dia fosika be zany le izy dia nakeny amin'ny cash point zany zay dia ozy izy niteny hoe afa tsy miexista izy fa tsy azo retireny io dia aveo zany namerina ny antso izy hoe mihoatra be le vola fa lasa en ariary le izy fa mba avereny ozy izy ny 5 millions de francs za mantsy piasa birao dia mila gasoil le chauffeur anay ato ozy izy fa izy zany ho responsable andretrarehetra dia otrina ho izanao le table base le table base 5 millions de francs 1 million d'ariary ny anankiray eo en marbre zay mihitsy no prix anay ka tena zay mihitsy dia raha makanakoroa zany ianao dia fa 5-10 dia 10 millions zany matetika dia eny amin'ny tambajotra sosialy no anaovan'ireo olona tatitra na fitarainana momba natrangana fisolokiana tahaka izao tsy mbola misy nefa ny vahaolana maharitra ho an'ireo mpisoloky amin'ny tambajotra mpifandraisana fantatra tamin'ny alalan'ny fampitambavao avy eo anivon'ny polisy-pirenena ihany koa fa voafaritra ao anatin'ny fanaovana osika ny eloka ny anjehana ireo olona ireo tao anatiny iray volana na tratraraka amin'ny 20 ny isan'ireo raharaha fisolokiana izay noraisiny polisy an-tanana raha ny vaovao voaray hatrany mikasa anamarina sy anarina ary anototra ny fako eny Andralanitra ny ministerina ny rano mba ahafahana manohy manary ny fako n'Antananarivo renivohitra eo amin'ny toerana io efa feno tanteraka mantsy ny Andralanitra izay aloha no vahaolana hita mandra-pisin'ny ny toerana vaovao anatobiana ny fako n'Antananarivo renivohitra ho ny ministeran-drano efa misy ihany koa ny fandiniana tetikasa andinana ireo fako eny an-toerana ho hatrany ny ministera mandra-pahatonga an'izay vahaolana izay nefa mitoy ny vangonga ny fako eto Antananarivo renivohitra Priska Ranjala sy Daniel Efa 10 andro tsy mbola nisy nandroaka ny fako eto amin'ity toerana eto Ambatomanta ity ho ireo mponina eny an-toerana misy toeram-piasana mandray mpanjifa nefa manodidina ity toerana fanariana fako ity izy zao tamin'ny Zoma zao no nisy naka fako farany teo zao dia izy ity moa zany tsy tapaka fako mihitsy azon'le izy amoron-dalana même hoe olona mandeha bus dia tonga dia afa anaty bus dia manipy dia ao moa misy koa le mpanary fako eto hitanareo ngamba zao fa mibaka mbola tsy hanina dia aty amin'ny sisiny izy dia arindry zareo dia miamaka aty foana zany le fako surtout zay zao maraina miditra amin'ny valo dia mirava amin'ny 4 dia eo amin'ny amin'ny 10 zany tena miakatra be le fofony le izy moa zany araka mifantatsika moa zany aretina amin'izay fa paritaka dia moatsika koa efa miditra vanim-potoana manorana amin'izao le fako nefa sady mamoaka fofony izy io mamoaka tsy ranoka hitanareo amin'izao zao tena manimba be mihitsy moa mipesta koa efa atahorana amin'izao eto Madagasikara fofona maimbo sy manepitra ihany koa no iainan'ny mponina eny Ankasina androany zao io fako io no teo dia nane fofona ary miakatra dia zay eto somary tsepitsepitra nefa ohatr'izao foana ny ainana eto isanandro le fivondronana tokony tsy hanao politika fotsiny olona tabatra fa hiasa aty amin'ny tanàna zay no marina isan'ny olana efa voalaza ao ambenombeny ny fiavosan'ny fako eny Andralanitra izay efa manapaka lalana tanteraka ka manasarotra ny fivezivezendreo fiarabe mpitatitra fako mandra-pahitana toerana vaovao anariana ny fako n'Antananarivo renivohitra dia mieritreritra ny andrakotra ny toerana fanatobiana fako eny Andralanitra ny ministeran-drano Andralanitra dia natao toerana fanobiana fako fotsiny izy ary efa azo lazaina hoe efa saturé na efa feno tanteraka Andralanitra amin'izao fotoana izao efa mitady toerana hafa hoe aiza ny asiana toerana hafa azahoana manary fako zay zany vahaolana anankiray zay mbola tsy tena mahita hatramin'izao misy tazatazana ihany misy tetikasa ihany efa karoanay hoe ahoana ny fomba anodinana an'io fako ho lasa zezika kanefa na lasa zezika ry io mbola aiza ndraiky io nanoranana azy ny misy tetikasa ihany koa nefa eritreretinay hoe alohan'ny ivadiany ho zezika ahoana ny amadiana azy ho herinaratra na energia efa eo mpikaroana an'izany rehetrarehetra zany zay zany amin'izao fotoan'izao akoatran'ny hoe fitadiavana toerana ny fanodinana amin'ny fako dia ny fandrakofana n'Andralanitra hoe ho rakofana
karazany hoe amarinina indray mandeha ny androlanitra dia raha kofa natany a dia afaka mandray faky vaovao indray zay zany no vahaolana hita hatramin'izao. Efa 30 taona mahery eo moa izao no natao toby fanariana ny fakonimpony eto Antananarivo renivohitra ny eny Andralanitra. Eo amin'ny zanam-pandarana fake news real news kosa indray vaovao ofisialy ho ny pejy iray nanaparitaka tamina tamajotra fatratra ny valana retina Covid-19 indray ilay mpilalao baolina kitra malaza Cristiano Ronaldo ka tsy afaka ilalao. Nampiana izy ireo faneho-kevitra ihany koa azy izany ka nilazany fa fanotelony amin'izao no voan'ny coronavirus sy Cristiano Ronaldo. Foana no ifitondrany tsy mikaretony io ho ny pejy izay nanaparitaka ny vaovao nilalao saiky ataony hifanandrinany amin'ny Barcelone. Ity vaovao nivoaka tamina pejy ity izay nitondra faneho-kevitra marobe teo amin'ireo sampikirakira Facebook. Ndao fataritsika ato anatin'ny zanam-pandaharana ary na fake na real ny vaovao. Sariny Cristiano Ronaldo mitan'andro ity no nampiarahany pejy iray tamin'ny vaovao naparitany fatratra ny coronavirus indray i Cristiano Ronaldo ka foana avetrany ny lalao izay tokony hatrehany amin'izao fotoana izao. Naneho hevitra avetrany moa ny mpikirakira Facebook ary nanambara fa tsy ataony coronavirus afabela mihitsy ity mpilalao ity. Efa fantelo no izy no nahita vaovao milaza fa voan'ny coronavirus i Cristiano Ronaldo. Tao moa no nampahery ny amin'ny isiny fahasitranana aingana ho azy. Nisy kosa ireo nanambara fa noho ny nitondrany aretina izay mbola mamparefo azy no tsy hanaovana ny lalao izay ifanandrinany amin'ny FC Barcelone sy ny Juventus. Nahatratra 30 moa ireo naneho hevitra tamin'ny vaovao raha toa ka 700 kosa ireo naneho fihetsem-po. Rehefa natao ny fanadihadiana mahakasika ny tranga navoaka ny Cristiano Ronaldo tamin'ny tambazotra Instagram fa tsy afaka hiatrika lalao izy noho ny fitondrany indray ny tsy mikaretina coronavirus. Ireo gazety antsoratra any ivelany rehetra any koa azy nanamafy ity vaovao ity androany. Real news araka izany ity vaovao niparitaka na tonga fanehoan-kevitra marobe ity. Hiditra amin'ny pejy toka kosa isika. Revy glita be kabary miavaka iarahana amin'ny tselona no karakarainy mandasy fody ho antsika raha mpitsy 30 ny volana oktobra 2024 amin'ny 7 ariva ao amin'ny restaurant mandasy fody Akorondrano. Roa alina ariary monja dia azonao manatrika io sy io miavaka io. Hotolorana sakafo maivana ihany koa ireo anatrika ity kabare iarahana amin'ny tselona ity. Isy ny fihenam-bidy ho an'ny manjifa ny camaron grillé ao an-toerana. Manome fotoana indray ary ny mandasy fody rapitso amin'ny 7 eny Akorondrano iaraka ifety sy isakafo amin'izy ireo. Eto amin'ny restaurant Manda Seafood Akorondrano no misy atsika amin'izao fotoana izao ny restaurant Manda Seafood izay matianina tanteraka amin'ny fikarakarana sy ny fanomezana tsiro ny hazan-dranomasina Madagasikara. Eto amin'ity toerana mahafinaritra ity ihany koa ny tondran'ny tselona ireo hirany na mpalaza azy rehetrarehetra amin'ny kabaret lehibe izay ho karakarain'ny Manda Seafood rapitso 30 octobre, zoma 30 octobre 2024. Fampisehoana ihany koa isantarany manda ny kabaret izay hanomboka ho ataontsika ato amin'ity restaurant ity. Mandritra ny fampisehoana rahampitso io dia izy ny fanomezana ho an'ireo olona izay tonga misakafo sy manatrika ny fety. Misy ihany koa ny promotion ny camaron grillé izay ho ataonay amin'ny alina io dia manasa antsika rehetrarehetra ho avy eto amin'ny restaurant Manda Seafood. Marina fa maro ny hetsika fa manana ny mampiavaka azy io raha pitso ariva io ka dia manentana anareo ho tonga fa tsy handisy fanantenana anareo tselona miaraka amin'ny restaurant Manda Seafood Akorondrano raha pitso fotoana. Hoentiny tselona aminao mandritra ny revy glita be ao amin'ny restaurant Manda Seafood ireo hira tsy totany ela izay nanamarika ny taona maro. Ny Manda Seafood no anolotra ny sakafo izay tena mafilotra dia mafilotra.
Isan'ny tolotra manokana ho an'ireo mamandrika toerana ho an'olona 20 izay mahafeno latabatra iray. Mirary dia mirary nefa ny saram-pidirana satria dia 2 alina ariary monja no iarahanao amin'ny tselonina sy ny sakafo mafilotra ny mandasy fody. Voafetra ny toerana ho an'ireo avy anatrika izany. Efa mipetrapetraka ny fandaminana rehetra amin'izany na ny sehatra hikaloha ny tselonina na ho an'ireo anatrika ny kabare lehibe ity. Dia ny pejy-zokinany koa ry toko klasy toko vavy no entiko manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampirahalam-baovao tamin'ity alina ity isaorana ny FN Fashion in Life nampiakanjo tenako tao anatin'izao fampirahalam-baovao izao. Ankasitrahana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny mandra-pitafa ao amin'ny Rahampitso indray. Filomatoko. Real News natolotry FTC Aluminium. FTC, le monde en aluminium. Toy ihany koa i Cahier Premier Plus. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus mihatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus. Nampiny Tiara. La saveur ultime des fruits. Niandraka tamin'ny Bijouterie Pansou. Bijouterie Pansou mividy volamena. Dentifrice en shore. Dentifrice en shore, Nif Salam, Fianana Salam. Ari, Gliss Supreme Length. Ne les coupez pas, réparez-les. Nouveau Gliss Supreme Length. Schwarzkopf. Si, Esmia. Toy ihany koa i Orange. Maraka foana na ao an-trano azy. Stay in. Orange, nanolotra anao teo. Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45.